fankalazana ny fahatinambopolo taona ny midirany fikambanana Notre Dame du Cénacle eto amin'ny diocèse ny Tolagnaro. Misaotra nazariray, misaotra falehibe ny fitiavana, misaotra miaraka amin'ny mahirenina, nasoava ny fidiananao tereskude nantsonao izy no tsy mininao ka nanorinao ny fikambanana Notre Dame du Cénacle. Mipanjaka vadiny Cénacle, mivavao anay zay miamby ny fanahy maso, osay mitoriny evanjely Kristy ampirotsino viny fazava. Miray isaina ny apôstôly miaraka ny vavaka nokatsaina hoao am'Jesy tompona. Ampozahariray ny malalana, ampitovy amy fonjanaka, fomby tsy mampity any Jesosoky amin'olona rehetra. Ampozahariray ny malalana, ampitovy amy fonjanaka, fomby tsy mampity any Jesosoky amin'olona rehetra. Misaotra nazariray, misaotra famola mijoro fikambanana eto amin'ny diocèse sy pastora, asany fanahy masina no manampiana. Mandalina pinora fikambana maso, fiatana maso, famifanampika antana la retraite. Imalino taratrany fikambanana, miaraka amin'ny masimbavy tereskude, manolora-pianana no imasoana, maiomonanja mamonje. Sy anome voina ianaraniray eto antany sy any an-danitra mandrakizay ampizahariray ny malalana, ampitovy amy fonjanaka, fomby tsy mampity any Jesosoky amin'olona rehetra. Ampizahariray ny malalana, ampitovy amy fonjanaka, fomby tsy mampity any Jesosoky amin'olona rehetra. Ampizahariray ny malalana, ampitovy amy fonjanaka, fomby tsy mampity any Jesosoky amin'olona rehetra. Ampozahariray